ahoana marina inona teo amin'ny vahoaka moa no niova tamin'ireo famatsimbola azon'ny Madagasikara hatramin'izay ahelo mafy sy ankalazay ny fitondrana Rajoelina mihitsy fa nahazo trosa avy amin'ny mpamatsy vola mahazatra FMI sy ny Banky Mondialy ny fanjakana malagasy mirehareha mafy kanefa dia nampiditra trosa amin'ny vahoaka malagasy no naletany tsara ho marina eto fa tsy ireo mpamatsy vola akory no nanafatra ny filoha any Rajoelina io fa izy mihitsy no nangataka fionana izany no mahatonga ilay communiqué izay navoaka nandritra ny Conseil des ministres ny alarobia 17 ny volana avrily 2024 fa isan'ny votoatin-dresaka mandritra ny fionana izay atao amin'ny mpamatsy vola mahazatra io ny fampafantarana ny drafim-panarenana sy ny PM na ny plan émergence de Madagascar izany hoe nanjavona sy tsy azo ianterana indray aloha izany ilay plan Marshall izay efa nanokanana vola be sy efa nodininy tena nivo ny antenimieram-pirenena nankalazaina sy navoaka an-gazety mafy mihitsy ankehitriny fa nahazo famatsimbola isika tsara itsy aloha fa tsy famatsimbola ho famatsimbola fotsiny ihany io fa trosany vahoaka malagasy any amin'ny Banky Mondialy sy ny FMI firifiry moa izay famatsimbola azontsika izay fa mba inona no niova tamin'ny fiainanao ry vahoaka malagasy santiona ny reto aseho sy omenanao ireto famatsimbola avy amin'ny Banky Mondialy nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2022 ny taona 2024 $90 tapitrisa avy amin'ny banky iraisam-pirenena anamafisana ny fandaharana asa fiahina ara-sosialy ny taona 2024 famatsimbola fanampy ny $50 tapitrisa ho an'ny tetikasa fampandrosoana sy fiatrehana ny tanàna Antananarivo ny taona 2024 nanome famatsimbola fanampy ny $50 tapitrisa ny banky iraisam-pirenena anamafisana ny fandaharana asa fiarovana ara-sosialy sy ny fiatrehana ny valana retina COVID-19 ny taona 2024 $470 tapitrisa anatsarana ny fiomanana sy ny fiatrehana ny aretin'ny findra valana retina COVID-19 santiona ny ireo satria famatsimbola fanampiny araky ny efa nambara teo ho an'ny Banky Mondialy izay fa ho an'ny FMI kosa na ny Fonds Monétaire International 7 marsa 2024 $7.5 tapitrisa no nomena ny fanjakana mba anaovana ny ady amin'ny fahantrano 10 desambra 2024 nankatoavy ny filankevim-pitantanana FMI ny $2.7 tapitrisa ho an'ny FEC 3 jolay 2024 nankatoavy ny filankevim-pitantanany FMI ny famatsimbola fanampiny $7.7 tapitrisa ho an'ny Madagasikara mba hiatrehana ny valana retina COVID-19 averina ihany fa santionana ireo araky ny favoalaza teo hitatsika tsara ihany koa fa efa nazo famatsimbola mitetina $10 tapitrisa avy amin'ny banky iraisam-pirenena isika ny taona 2024 izay nambara fa anamafisana ny fandaharana asa ny fiarina ara-sosialy aty amin'ny taona 2024 inona no ara-sosialy mba niova tamin'ny fiatrehana ny fiainanao andavanandro vahoaka malagasy averina ihany fa santionana ireo ny tanisaina ireo fa avy amin'ny Banky Mondialy sy ny FMI ankoatr'ireo famatsimbola azontsika nandritra ny COVID-19 tsy resahana intsony dia hoy nisy olom-bavambahoaka hoe ny amin'ny malagasy hoe nahazo vola betsika fa le zay vola be ho azo zay na averina sy averina rovina no isy fiatraikana ny anatin'ny volaniny vahoaka falo amin'ny tenany io nahazo amin'ny volotsika fa rovina misy fiatraikana any amin'ny fiainan'ny vahoaka na amin'ny lafin'ny lalana moa zay fitaterana zany de rehefa mandeha fitaterana miena ve mividin'ny sakafo sy ny retraretrany amin'ireny zone enclavé amin'ny ito anaovana an'io satria tadio tsara fa ny amin'ny hoe RN10 anaovana an'io lany io dia tena n'le faritra le tena marary mafy mihitsy amin'izao fotoana izao ary tena mijala ny aintandry matoa mampalahelo azy satria vola kelikely ihany no azo satria raha firenena hoe ohatra Madagasikara zao raha tena hoe firenena anatin'ny 10 gisitra mahantra
de tokony tsosoa ny vola fa mepametra-panontaniana ihany hoe raha ho atsika 25 millions 27 millions mponina io nyvolazo direna ny fahasalamana de mametra-panontaniana ihany hoe io fotsiny nome inona ny antony nazotsika atao 800 millions de dollars presque 900 millions iadina ny covid-19 zay tsy mazava tsara izy de vola kely etra ny omeny ny olona marina mihitsy izay voalazan'izay raha oviana vao mba hipaka any anatin'ny vilanin'ny vahoaka io fitrosambola isaky ny mihetsika io ny vahoaka ihany koa no mila mifo amin'ny toromasony satria ny vahoaka no amerina io trosa io amin'ny alalany etralohany ny mpiasa amin'ny orinasa dia mandoha vola any amin'ny kitapom-bola-panjakana amin'ny alalany ilay antsoina hoe ursa ny mpivarotra moa dia ireny tike alaina amin'ny reny midika izany fa tsy misy afaka miala amin'io ny vahoaka malagasy kanefa de tsy misy fiantraikany amin'ny fiainany akory ireny famatsim-bola ireny dia mirehare ny fitondrana rajoelona fa nazy famatsim-bola 700 tapitrisa dolara ka ny 200 tapitrisa dia trosa babeny ny vahoaka malagasy miomana indray zany ny vahoaka malagasy fa andoha trosa miaraka amin'ny zanabola eo anatrehany toe-karena sy ny fahantrana lalina efa mahazo izao satria ny PM aloha mila vitaina izay vao ny vahoaka raha mpitondra tena nijery ny mahasoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy tokoa mantsy no nitondra io dia fangatana famafana trosa rehetra izay ananan'ireo mpamatsy vola mahazatra ireo no tokony nisisiany mafy fa tsy anampy-trosa izy raha teo no nangataka fionana fa tsy ireo mpamatsy vola no niantso azy koa raha samy mangataka ihany ve tsy alefa mafana trosa no atao toy zay anampy-trosa izay ilay mampiavaka ny olona manana traikefa amina fitantanana firenena toa ny filomary karavalomanana isan'ny krizy mafy teto amin'ny firenena ny krizy roso roa arivo saingy nahoana moa no hainy nanarana ny firenena tao anatin'ny telo taona monja ny tondrany izay ilay hoe traikefa ny taona 4 dia famafana ny trosan'ny Madagasikara no ny masoan'ny filomary karavalomanana ny filomary karavalomanana irery any no any filoham-pirenena navitana mafatrosa teto amin'ny firenena raha tsy aivina dia nofafany FMI ny lisitra manontolo amin'ireo firenena betrosa indrindra tafiditra tao i Madagasikara ny taona 4 nambarany FMI ny alakamisy favalon'ny volana Desambra 5 fa nankatoavina ny fanafoanana ny trosa mitentina 4.8 miliara dolara ny fanarahana taminy fa ny any fitondrana rajoelona ity na de efa nytena izao aza no mangataka fionana dia mbola fampabena trosa ihany no ifampiresahana sy andadizana amin'ireo lazainy fa tsy ilain'ireo intsony io moa zany na andalo na tsy andalo eny anivo ny anteny miram-pirenena dia olany foana satria azy ny maronisa mpanara-dreny rano eny anivo ny ty androm-panjakana ity ny eny anivo ny anteny miram-pirenena efa ohatr' zany ny filoham-pirenena dia io fampidirana sy fampabena trosa io no ataony averina ihany fa santiona tamin'ny famatsim-bola azotsika ireo tanysaina teo aloha teo izay ireny aza ve tsy hita izay vokany de mbola anantena mirakla ve isika anatin'izao famatsim-bola izay narahana fepetranapetraky ny mpamatsy vola izao fa ahoana mariny ahoana mariny